Atsimdrano vonina hiatrika ny fifidianana oben'ny tanàna. Mpamonjy voina mampiranty ny asa sy ny fitaovana etsy Analakely manomboka androany. Toby fiantsonana Notapenaga tsy mahafapo ny kooperativa ny lalam-pirenena voalohany ny fandaminana vaovao. Manolotra ny iarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao amin'izao matinaly izao. Alatsinainy 17 ny volana Septambra taona 2022. Manasana mpanajana anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Misaona ny vondrona MBS amin'izao fotoana izao satria dia namoy ainy tampoka androany ny pakasary sady mpandrindra sary eto amin'ny fahitalavitra MBS i Erzora Jaonarvony. Tsy mbola fantatra mazava ny antony tena nahafatesany hatramin'izao fa efa mandeha ny fanadiadiana. Nisy mpiara-miasa aminay eto amin'ny MBS namony endy ny aliny alady fo Alatsinainy. Tsy iza izany fa i Erzora Jaonarvony. Izy moa dia sady pakasary no mpandrindra ny sary eto amin'ny fahitalavitra MBS. Isan'izany ny vaovao sy ny fandarana vokarina eto amin'ny fahitalavitra. Tovolahy tsotra, sarika ary mamioditra teo amin'ny mpiara-miasa raha i Erzo no asiteny satria dia ao aminy ny fahaizana miaramonina amin'ny samy mpiara-miasa. Tanora vao eritreriny tokoa ity namana ity satria dia vao 17 taona monja no namela izao kambotoro izao. Ny maraina teo ny mpiray vodi-rindrina aminy no natsikatra ny vatana mangatsiaka tao amin'ny trano fonenany. Any Antsirabe moa no monina ny zanany Menada miaraka amin'ny ray aman-dreniny fa izy no aty an-drenivohitra noho ny fitadiavana. Eo ampanaovana fanadidina tanteraka ny manam-pahefana mikasika ity raharaha ity izay tsy mbola fantatra loatra ny nahafaty azy. Koa iangaviana ireo olona izay mitondra endrika fanaratsiana amin'izao famoizana ny Erzo izao mba hanaja ny alahelo mpiara-miasa aminy sy ny fianakaviana. Izay ekipany MBS iray manontolo ihany koa dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany Erzo. Izay eto amin'ny MBS moa dia mamerina ny fiara-miory amin'ny fianakaviana ary mangataka ihany koa ny mba hanajana ny fiainana manokany Erzo manoloana izao fahalasanany izao satria maro ny sary izay miparitaka any amin'ny tambazotra tserasera any tsy nahazona alalana avy tamin'ny avany akory. Fa manambahiny ny fandarana fampahalalam-baovao eto amin'ny MBS rehefa avy eo melohan'izay anefa dia vonina tanteraka ny antoko tiako Madagasikara ao anatin'ny distrikany Atsimdrano hiatrika ny fifidianana izay oben'ny tanàna ho tanterahana amin'ny volana Novambra ho avy izao. Lambaran'izy ireo fa tsy maintsy ny hampandresena ny kandida natolotry ny antoko 5 no targetra tsy maintsy apetraka isaka ny commune. Nisy omaly ny fitaovam-pivavahana izay no tanterahana atao Andorany fotsy. Germaine Menjanahary sy Tokiramarolahy no teny an-toerana. Efa tafapetraka avokoa ny antota taratasy filotsako vidiny ary vonina tanteraka ny antoko tiako Madagasikara ao amin'ny distrikany Atsimdrano ampandany ny kandida isaky ny commune amin'izao fifidianana usulom-bavam-bahoaka izao. Tokony raha teo ny targetra iraisana ao anatin'ny antoko dia ny asoan'ny vahoaka malagasy ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Efa milamina avokoa ny fiatrena ny fampelezan-kevitra ho an'ny tima Atsimdrano. Na tafapetraka ny taratasy avokoa ireo kandida manerana ny commune enina amby roapolo ato anatin'ny distrikna Antananarivo Atsimdrano. Mazava ho azy tsy maintsy misy ny fiomanana ka tsy maintsy hiatrehana ireo karazana fifanankalozan-kevitra samihafa iomanana zany fifidianana izany. Tsara ny manamarika fa nisy ny fotoam-pivavahana ny raisam-pinoana izay natao teny amin'ny fiangonana FJKM Gileada Andoharany fotsy. Fotoam-pivavahana izay nisoran'Andriamanitra sy fitrotronan-bavaka ny solom-bavam-bahoaka mba aleo alasana amin'ny andraikitra fisoloana vavan'ny vahoaka ao Atsimdrano indrindra fa manerana ny Madagasikara mandritra ny 5 taona. Raha eo ihany koa ny fametrahana ny firenena ho eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ankoatr'izay ny fitrotrona ambavaka ny fifidianana ben'ny tanàna izay ho atrehan'ny malagasy
ny volana novambra io. Fa araka ny fanambara taminao tany Kandohana dia manambahiny ny vaovao eto amin'ny MBS n'izao fotoana izao. Andriamatoa Julien Andremorasata izay administrateur civil en chef de classe exceptionnelle no vahintsika ny tinany ity hikorana makasika ny fanomanana ny fifidianana kominaly satria dia notanterahana androany ny atsapaka na ny tirage au sort ahafantarana ny laharan'ny kandida ao anatin'ny bileta tokana. Manahoana ny fahitanareo an'izay fizotra ny atsapaka izay tompoko miarabanao aloha tonga soa eto amin'ny vaovao. Miarabanao madame le rapporteur ary tata-dehibe ihany koa ny MBS nandray anay amin'ny no resaka eto. Raha miresaka fidianana moa tsika dia natao androany tokoa ny tirage au sort. Zany amantarana zany ny candidat hoe firy ny numéro-ny na any amin'ny panneau d'affichage zany na any amin'ny bulletin unique. Miteraka tsoroko aloha fa dia tena miteraka savorovoro ary mampifangaro ny saina mpifidy ilay izy. Antony tsotra fotsiny. Fa ny article 37 ange manatin'ny didim-panjakana zany larana 2019 fatatsika tsara izy iny tamin'ny 14 août 2019 dia milaza fotsiny fa ny siny tokoa 2019 le décret didim-panjakana io zany le décret milaza tokoa fa ny siny iny manomana ny tirage au sort. Tsisy milaza mihitsy hoe milaza fa hoe tirage au sort séparé ny an'ny maire sy ny listeny conseiller. Fa le izy zany parti politique ray manolotra andreo, coalition na parti politique ray manolotra andreo na candidature indépendante ray manolotra andreo tokony le mba tsy teraka savorovoro zany dia tokony le numéro an'le candidat maire ihany ny tokony numéro an'le liste an'le conseiller na dia scrutin séparé ary na dia misaraka ary fidanina tsy maninona fa na panneau d'affichage anankiroa ary dia zay ny tokony izy. Inona no mahatonga amin'ny telo io miteraka savorovoro sy fangaroana. Ohatra hoe numéro un candidat anankiray, numéro 2 numéro un maire. Dia manao tirage dia numéro 4 numéro un liste en conseiller. Dia lasa le mpifidy tonga any amin'ny urne zany tonga any amin'ny bureau de vote. Dia lasa mifamadika zany tsy fanan'ino ilay izy fa mifamadika atao andohany lasa 4 no fidininy amin'ny maire lasa 2 no fidininy en conseiller. Hitanareo amin'izay zany fa savoritaka ny sain'ilay olona. Ka maninona nareo tompoko? Mbola miangavy anseny izy ay. Maninona raha mba ohatra ka natao ny tirage dia le numéro an'le maire iny ihany ny tokony numéro an'le conseiller na scrutin séparé satria fantaro tsara mihitsy lalàna fa atao séparé zany le fidanana maire sy ny conseiller olona anankiroa zany fa simultané zany fotoana anankiray manaovana azy. Io zany miteraka savorovoro ary mbola soroana zany amin'izao fotoana izao. Ina zany no angatahanareo amin'izao, ina ny hoe tanjona mahatonga izay le firesahana eto izay, ina ny tianareo? Mba mitondra ny hevitra satria anisany mba nanao élection ny tenako hatramin'izay mampiasa mpanjakana mba mitondra ny hevitra ihany amin'ny seny mba mitondra ny hevitra hoe sao dia tsara jerena akaiky sy zavatra zay. Lalàna tsy miteny mihitsy hoe tirage au sort séparé ny maire sy ny conseiller ny liste en conseiller atotry le parti tsy milaza an'izany fa ianareo kosa amin'ny seny no mandamina ny fomba anaovana an'izany tirage au sort zany. Nareo mijery hoe atao eo na fomba anaovana ny tirage au sort fa raha zao endriny anaovana azy zao zany dia milaza hoe misavorovoro lasa milamina azavaina tokoa ilay izy aloha amin'ny propagande hoe zao ny numéro antsika nge atao amin'ny bulletin unique atao amin'ny panneau d'affichage hoe numéro 2 ohatra dia numéro 4 ny amin'ny liste en conseiller fa savorovoro ny sain'olona satria tonga eo izy lasa mety hifamadika lasa le numéro 4 nalefany any amin'ny urne misy ny maire satria tsy tadidiny tsy tadidiny lasa numéro 2 nalefany any amin'ny urne misy ny conseiller liste en conseiller ary tsy fanan'ilona izy fa tonga amin'izay savorovoro mifangaro ary nefa ny olona ifidy zany dia olona tokony manana toetsaina tena hoe milamina tsara mihitsy izy ifidy. Zay no mahatonga amin'ny teny hoe raha le lalàna ihany koa lalàna fejoro izy io le loi organique 2018/008 tamin'ny 11 mai 2018 ange mametra amin'ny fitsipika amin'ny ankapobeny ny fean'ny fitana sy ny fisolobany sy ny fitsipaka-kevi-bahoaka ange tsy milaza mihitsy koa an'izay zavatra zay fa ianareo seny ihany mandamina an'izay. Zay le didim-panjakana le sako anareo teo le article 37 amin'ny décret 2019 tamin'ny 14 août
2019 faranto efa vita tanteraka samatsara androany maraina ilay atsapaka dika ve zany tokony hoe averina ve zany io atsapaka izay natao io raha ny fieritreretanareo anazy sa hoe inona no fanapahan-kevitra tokony ho raisiny avy eo anivon'ny seny zany manao an'izay tsotra ngely izy tsika olombelona manao an'io raha fantatsika fa mety teraka savorovoro manina raha verina mandreraka ve mamerina an'iny na hoe tazomina le numéro en maire dia iny numéro an'le conseiller ho an'le manana tsy manana candidat maire fa manana liste conseiller ataovy tirage manokana mian'le liste en conseiller mamoaka anao tenge nareo amin'ny seny iny mialatsiny koa satria zoko be nareo eo za koa ny ampianarareo an'izany mamoaka anao fotsiny nareo en application le décret milaza an'izay fandamina an'izay fa tsy misy mihitsy lalana miteny eo anandiny miteny eo hoe séparé koa ny tirage sort le scrutin séparé misaraka le fifidianana mazava ho azy iny olona rehetra anina saraka ny mety sara koa panao d'affichage numéro en bulletin fa lisy multané tonga le olona mifidy mifangaro fotsiny eo le izy avatiny aby dia avatiny aby satria nefa raha mba mitovy le numéro dia fa iny nao an-tsainy numéro 4 ohatra numéro 2 iny aminy alatsany amin'ny olana koa zay angamba ny tokony zavatra tokony pratique électoral na tokony hitantsika tsara satria nakapanareo olona nanao sauté district any nareo taloha nanao terrain nareo tokony mba tsapanareo zay problème izay raha ohatra ka tsy misy ny fanovanana izay hoe famerenana an'izay fanaovana tsapaka zay inona no mety hoe atolotrareo indray zany amahana olana ny olona andeha hifidy raha mbola soroana aloha marina fanazava ny anatin'ny propagande ny campagne électorale ny candidat tsirairay sy ny mpiaradia aminy anazava an'izay fa tsy lozan'izay fangaro ia raha mbola asoroa dia mbola asoroana azo amboarana zany zavatra zay azo amboary zavatra zay zay ngambany hoe mahatonga mba matsiaro olo-pirenena ny tena koa mba matsiaro ny zavatra zay adidy ihany koa mba manazava an'izay zavatra zay fa dia tena miteraka tokoa savorovora miteraka fangarona amin'ny safidin'le olona sy tonga ifidy efa le taux de participation fa efa tena ambany dia ambany ty hoe misy amin'ity ihany koa dia tsy fantatra tsony zay zavatra mety hitranga tsy resaka tsony amony zavatra mamelatra misy teto amin'ny firenena fraude électorale zany irrégularité rehetrarehetra anatin'ny scrutin zany na taloha na maritra tsy resantsika tsony angamby iny fa be dehibe ny menimenina amin'iny fa sokosoro fotoana ihany koa antsina ny zavatra ohatran'izao tokony azo ahitsy any izy makasitraka anao Andriamatoa Julien Andremorasapa ampatsahivina ihany fa izy dia administrateur civil en chef de classe exceptionnelle izany hoe sady mpiasa-panjakana ihany koa mahafantatra tsara n'izany tontolo ny fitantanana izany makasitraka indrindra to fa izay ny momba an'iny fa iverina eto amin'ny vaovao isika dia misy ny fanatanterahana ny fanamboarana fotodrafitrasa izay efa ataony avy anivo ny commune Antananarivo renivohitra hatramin'ny izay tamin'ny mitindra mitoraka ity dia ny tao antetezana voany izay tafiditra ao anatin'ny boriboritany voalohany no nanatanterahana n'izany fanamboarana tetezana izany niarahana tamin'ny fokon'olona tao antorana Rina Rabe Mananjara sy Tahiriny Anaranariny ireny amboarina amin'izao fotoan'izao ny lalakely mahatratra any amin'ny 400 metatra mamakivaky ny fokotanana tetezana voany voalohany ny ayany zany asa izany mazava loatra ny commune Antananarivo renivohitra fa misy ihany koa ny tantsorika izay andreketan'ny fokotany toy ny fanomezana ireo olona izay manao ny asa ahitambokany tsara ihany koa mandritra an'izany ny fiarah-miasa amin'ny fikambanana mandroso 3 ivavaka zany nalady rehefa fahavaratra dia tsy maintsy esolona ny kiraro dia entina ty amin'ny arabe any vao afaka manao kiraro anao nefa mizo zavatra ataon'ny commune zao zany dia tena fisaonana lehibe no entinay fokotany ty amin'ny tetezana voany voalohany raha itoy zao asy zao dia manentana mivoaka zay mba hikojakoja ny zava-bita satria izao ny zavatra entin'ny commune ety amin'ny fokotany misy anay ety amin'ny fokotany misy atsika ety eto moa zay dia misaotra betsaka ny ramatoa be ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy mbola manantena zay fa mbola isy fiaraha-miasa fa dia mame fisaorana lehibe hoan'ny zareo ny commune zahay voava ny olam-ponina satria antonany maro no niaina tao anaty fotaka mandrevo ny olona tety ankehitriny kosa dia velombolo manoloana ny asa fanamboarana ho rary vato ny lalakely natetezana voany voalohany eo
amin'izay resaka fototra fitrasa izay atrany dia manodidina ny 3 metatra toradroa ny lalana nasipanavozana teto Antananarivo. Lalana mirefy 10 metatra toradroa kosa novombola natao rarivato tanteraka tamina toerana miisa 5 tato anatin'ny Antananarivo renivohitra atrany. Ampany amin'ny asa vita teo anivon'ny fiadidina ny commune Antananarivo renivohitra izany izay ezano taterina amintsika isan'andro ato anatin'ny fampalalam-baovao. Tahaka izao aloha ny sombiny amin'izany tateriny Jessica Miray. Ampany amin'ny asa vitany commune Antananarivo renivohitra tao anatin'ny 4 taona fiampitonany asany ny fanamboarana lalana orarivato sy ny fanavaozana andrarivato. Fokotany maro teto andrenivohitra no misitraka izany fototra fitrasa izany. Lalana rarivato mirefy 702 metatra toradroa izao no nasimpanavaozana tamin'ireto fokotany manaraka ireto: Antsahamanitra, Hôtel de Ville, Faravohitra, Ambondrona, Anosipatrana, Ilanvato, Anosy Sena, Besarety Camp de Marier, Ambohimirary, Tsaralalàna amin'ny Conforama, Antsahavola Cinéma Roxy, Ampasamadinika, Andravoangy, Imprimerie de Madagascar Antanimena, Ambohidro, Andranomanalina, Soavinandriana Dr Mos, Ambatonakanga amin'ny site, Isotry BMH sy mpivarotra akoho, Anjanahary, Antsahabe ary Andavamamba. Lalana mirefy 500 metatra toradroa kosa no nametahana pavé tamin'ny toerana 10 teto Antananarivo atrany: Betongolo, Cité des Mariers, Antsahabe, Andravoangy tsena, Isotry BMH ary Ambondrona. Fa nisokatra nanomboka androany ilay fampirantiana izay karakarainy avy eo anivon'ny sampana mpamonjivona eto Antananarivo renivohitra, natao indrindra ampahafantarana ny olo jiaby izay mandalo eny amin'ny lapan'ny tanàna eny ny asa sy ny votoatiny ary ireo fitaovana jiaby ampiasaina eo amin'izany famonjena voina izany. Aharitra 2 andro izy ity izay anasana ny mponina jiaby eto Antananarivo. Tahaka izao ny andindiny ny zavanisy teny tamin'ity androany ity. Tsy voatery ny eto anatin'ny commune Antananarivo renivohitra irery ihany no sahan'ny sapeur pompier eto Tsaralalàna izay ao ambany fiadidin'ny commune Antananarivo renivohitra, fa mandray anjara amin'ny vonjitaitra any amin'ny commune manodidina Antananarivo ihany koa izy ireo. Sarotra ny asa nefa moa mampamonjy voina zay efa nianina dia miezaka manao ny asa antsakany sy andavany. Ny faritra dia eto Antananarivo renivohitra ihany satria eo ambany fiadidin'ny tanàna izahay. Fa noho ny fahafantarana fa maro ny faritra izay mbola tsy misy ivotoeram-pamonjy voina toy ny Atsimondrano, Avaradrano sy ny faritra manodidina ny tanàna rehetra, voafaritry ny atao hoe grand tanà, dia miezaka mandrakariva izahay mamonjy ireny voina ireny indrindrandrindra rehefa misy olona sy fananana sy ny mahakasika ny vakom-pirenena dia miezaka izahay. Mitombo manaraka ny fitombon'ny mponina eto andrenivohitra ary mivoatra ny sehatra sahan'ny sampana mpamonjy voina tao anatin'izay 70 taona ny joroany izay. Fianianana nataon'ny mpamonjy voina rehetra ny hoe fitsipika, fandavatena, herim-po no porofon'izy ireo izany tao anatin'ny asa rehetra izay natrehany. Amin'ny ankapobeny zany tamin'ny taona 20 sy 2000 dia nahatratra 1214 ny asa-pamonjena izay natao izay mitsinjara toy izao 500 ny fisahanana ny loza amin'ny ambulance, 900 ny firetana, 100 ny asa izay atao amin'ny resaka orseka. Tanterahana mandritra ny 2 andro etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny fampirantiana momba ny asa famonjena voina izay karakarain'ny sampana mpamonjy voina eto Antananarivo renivohitra sy ny mpiara-miasa aminy. Tao aorian'ny valan-dresaka narahana ady-hevitra ny tapany maraina dia nitohy tamin'ny fampisehoana teny amin'ny parvis izany ny Alatsinainy 13 Septambra. Nanehoana ireo fitaovana fampiasa amin'ny fiatrehana sy fisorohana ny loza sy ny fomba entina izy ireo manatanteraka an'izany. Lohahevitra noraisina amin'izao 70 taona izao ny hoe mpamonjy voina sy ny vahoaka miara-mientana amin'ny fisorohana sy fanelanelanana ary fiatrehana ny loza. Fa anisan'ny fitaovana naranty nandritra izany ihany koa ilay antsoina hoe boule magique izay bolabola famonoana motra izy ity ampiasain'ny sampana mpamonjy voina hiatrehana n'izay loza izay. Misy ihany koa ny fitaovana maro isan-karazany izay azon'ny sampana mpamonjy voina. Eo amin'ny rindra tsara ny Manora Andriamalala ny fanadihadiana.
fitaovana sy fiofanana maro no azo ny avy eo anivon'ny sampana mpamonjy voany eto Antananarivo renivohitra tao anatin'ny 5 taona farany. Noho ny fiaramiasan'ny fiadidinan'ny tanàna amin'ireo orinasa lehibe sy ny sehatra isan-karazany hatrany amin'ny iraisam-pirenena no nahazoana izany. Isan'izay ny tsorika kodiaran-droa izay natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany sy ny bolabola famonoana motro ampiasain'ny sampana mpamonjy voana miatrika ny loza. Manana anjara biriky lehibe amin'ny fisorohana ny loza ihany koa ny olom-pirenena tsirairay, hoy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Ramatola Laura Valmanana. Fitaovana hafa marobe akoatra ireo no efa ampelatana ny mpamonjy voana eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana ary manampy betsaka azy ireo amin'ny fisorohana sy ny fanalefahana ary ny fiatrehana ny karazana loza rehetra mety hitranga. Eo amin'ny tontolon'ny fitaterana dia nanomboka tamin'ny zoma 20 volana Septambra teo no nifindra etsy Andotapenaka ireo mpitatitra izay mampitohy Antananarivo makamy faritra Alatsinainy, mampitaraina ireo kooperativa sasany anefa ny fahateren'ny toerana eny antoerana. Ny Radora Benjamina sy Tahiriny Ana Ranarynirina no nagnano ny fanadihadiana. Tsy ny mpandeha ihany no velotaraina ny amin'ny lamina vaovao napetraka eny amin'ny toby fiantsonana eny Andotapenaka. Ireo kooperativa sy mpamily mampitohy ny lalam-pirenena voalohany ihany koa dia nametraka ny ayainy. Raha tsy mifindra ny RNA, tsy mifindra ny RNK Antananarivo. Ankehitriny rehefa vao mifindra ny RNA miditra indray ny RN2 lasa le plasiny eny lasa kilabao ankehitriny. Io zany no anankiray mipetraka. Izay tsy mandany le fandaminana tsara. Tsy tsara ohatran'ny asa anatin'ny filaminana. Fa raha hoe fandaminana somary safotroto ngamba tsy dia mety loatra. Arina talohan'ny amezana filopirenena teo aloha antitoerana dia natsoina daholo ny présidente rehetra mizara an'ity box ity andezana ny lakina. Fa rehefa napiditra rehefa nandeha le asa takeo aoriana napiditra ny RN2 zareo tsy nisy fiantsoana ny président hoe misy fandaminana indray le lamina sato ka zao ny tokony atao tsy fandraisanay zay aloha stationnement aloha tena tsara fa problème zany tonga tena diso betsaka loatra tokony avahana tsara zany a mety andrefana mena atsimo mena avaratra dia ny RNN malaina voalohany naketo tonga nefa ty izy ty ohatran'ny ohatran'ny mety zany izy mety tsara ny RNN ataony zareo akilabao. Fandaminana tsy azo idivirany ty any Andotapenaka ity ary tokony hanaraka izany ny rehetra. Amin'ny ankapobeny nanano sarotra ho an'ny rehetrarehetra zany ny famindrana zavatra vaovao an'ny rehetrarehetra iny ary zavatra vaovao mampiay azy sy tsy mampazoto ny olona foana le izy kanefa zany tsika araka le zavatra nytenena teo mila irosona ny fanavaozana mila irosona tsikelikely ny fanatsarana dia ao anatin'izay tontolo miroso tsikelikely zay zany tsika dia tena hoe aleo mandroso dia mihamana tsara tsikelikely zany mitanjotsika ao anatin'izay zavatra zay fandaminana fa satria misy fianatra mila arahana moa zany zay ny tena marina hoe ahafahana mijanona amina sehatra ohatran'ireny ka nisy coopérative tena vitsy zany na fiainan'le fepetra amin'ny ataontsika hoe gare routière privé azy dia zay any antonjanonany eny. Ny safidiny tsy resaka momba ny fiantsolana fisandratana eny ambombanambola moa ny tompona andraikitra ao amin'ny ATT marina fa teny amin'ity fisandratana ity ny voatondro hatramin'ny voalohany amindrana ireo zotra mampitohy ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fahafito. Misy fandraisana amin'izay resaka fitaterana izay hatrany dia misedra olana ireo ponina any amin'ny distrikany Voemara iny amin'izao fotoana izao satria dia nanomboka tamin'ny 25 ny volana Septambra ka no mankaty dia tafakatra hatrany amin'ny iray alina ariary ny vidiny iray litatra
amin'ny ireo vidiny lasantsy izany. Miro fitiavana sy Mathieu Prince no mitatitra ny andindinin'izay. Vao maraina dia efa filaram-be toy izao hita amin'ny sary izao no mitranga tany amin'ny distrikan'ny Voemary tao Ampanefena ho andro miandro solika tsy maraka ny solika fa izay tonga landy. Tafakatra R1,000 indray ny litatry ny lasantsy any an-toerana. Manoloana izany mahazovana ny varo maizina. Manararoatra ihany koa ireo mpivarotra lasantsy any anelakelan-trano vokatry ny tsefo sy ny solika. Raha vampany avy hatrany ny lasantsy teny amin'ny tompam-panjara solika dia izao niakatra izao indray ny vidin'ny lasantsy. R1,000 ny vidin'ny farany ambany ny iray litatra izany raha ny loharano vaovao avy any an-toerana. Miteraka fahasahiranana ho an'ny mponina ao an-toerana izany mikatso ny ankamaroany sy ampiarian'izy ireo indrindra ny manjifa ny lasantsy. Raha tsy saivina efa nanomboka ny alakamisy 20 Septambra teo no lany ny solika tany amin'ny tompam-panjara solika tao Ampanefena. Tsy any Voemary ihany no ahitana tranga mitovitovy amin'izao fa any amin'ny distrikany Sambava ihany koa mahazovana ny varotra solika Antsokosoko. Amin'ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana dia dahalo miisa 4 no lavon'ny zandary izay teo misehatra ny Alatromby tany Betroka ary Ombizato no tafaverina tamin'ny tompony nandritra ny hetsika fampandritany izay nataony ny tafika malagasy tany an-toerana. Noro fitiavana sy tahiriny anarana ary nirina. Mbola manjaka tanteraka ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara tao anatin'ny volana vitsivitsy nifanesy saika ahitana trangana tsy fandriam-pahalemana manerana ny faritra tany amin'ny distrikany Osiny izao faritra Iorombe mahazovana ny Alatromby. Ny alina 20 Septambra teo 70 no indray nanafika tao amin'ny tanàna antsoina hoe Ambiromena Iosy. Omby mahery ny zato no lasan'izy ireo. Raha vao naray fanerana avy tamin'ny kampany Betroka ny mpitandro ny filaminana dia avy hatrany miandry ireo kizo rehetra fandalovan'ny dahalo sy ny omby alatra. Rehefa nandeha ny fidinana fotony nataony zandary dia fantatra fa atao vohiposa 20 kilometatra andrefany Kelvao distrikany Betroka no nizoran'ny omby. Raikitra ny fifandonana teo amin'ny zandary sy ireo dahalo. Avokany dahalo 4 ny indray lavon'ny bala. Tafaverina amin'ny tompony kosa ny omby miisa 100. Tsara moa ny manamarika fa melohan'ny firenena mikambana amin'ny alalan'ireo filakevitra momba ny zon'olombelona i Madagasikara momba izay tsy fanajana ny zon'olombelona izay tafiditra anatiny izany ny antony dia ny fisiana olona 3,000 teto Madagasikara maty ny alohan'ny fotoana ny tsarana azy izany hoe tsy nandalo fitsarana akory nefa dia voatifitra izany. Azantsika ny momba niny fa iresaka fanatanjahan-tenatsika nandresy ekipa namibiana tamin'ny isa ray ohatra ny Barian'i Madagasikara nandritra ny lalao omaly, lalao izay fifantsanana ho an'ny Shanina 20 sy 20 tonga maro ny mpanotrona ny ekipa malagasy nandritra iny lalao izay notanterahana omaly iny. Tena toerana ihany koa Germaine Omenjanahary sy Toky Ramarolahy mitatitra amintsika ny akon'izay. No tanterahina omaly alatolakandro ny lalao mandroso ny fiodinana fahatelo ny fifanitsanana izay andehanana any amin'ny Shanina 20 sy 20 ny fanindranany Barian'i Madagasikara sy ny Brave Warriors Namibia tetsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina. Somary nanatombo ny fanafiana ho antsika malagasy saingy sarotra tamin'ny ekipa malagasy ny nanontsana ny aratondry zareo namibianina nandritra ny fitopilalaovana ara-dalàna. Tany amin'ny minitra tsy farana ny lalao no nahita ny baolina iray ny ekipa malagasy izay nitondra ny fandresena. Fa zay zany nanam-pirofoana hoe rehefa misy firaisakina rehefa miara-miasa daholo ny joueur rehetra dia mibata fandresena misy vokatra foana ka dia faly miarahaba mibarea sy ny tanora rehetra izay be dia be tonga nanotrona androany dia voninahitra be eo amin'ny Madagasikara iny. Amin'ny mahatanora ty fanatanjahantena azy dia nisaotra ny filohan'ny federasiona vaovao ny baolina kitra Andriamatora Andriamasinoro Tahiriny eo ihany koa ny ekipa malagasy ary ny mpanoana rehetra nizao fandresena azo ny Barian'i Madagasikara teto an-tanindrazana izao. Izay tontolo ny kolotsaina sy ny fialamboly izay hatrany dia androany no fantatra fa hiala eto an-tanindrazana ireo tanora izay isolo tenan'i Madagasikara eo amin'ny fifaninanana tsinjaka na dihy atao any Afrika Atsimo. Nisy moa ny valandresaka izay nataon'izy ireo tamin'ny mpagnano gazety tamin'ny omaly tahaka izao indrindra ny fanampanazavana.
Biwelda solitena Madagasikara andray anjara amin'ilay fifaninanana iraisam-pirenena antsoina hoe Global Dane Suprême en Afrique du Sud manomboka amin'ny 24 septembre zao. Fampahafantarana kely andray groupe angamba titonina leader. Bonjour, Nisa, Mosh, Brenda, Yanch, Tini, Krim, Kaline. Dia misaotra ny fanampiana avy amin'ny commune urbaine sy ny ben'ny tanàna Antananarivo izay tarihan'ny lalao Ravalomanana tao fanampiana tena isaorana be dia be. Dia aza matahotra fa mety ilay mody ny kovy. Rivosaorana ho an'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra raha matoa lalao Ravalomanana inko sy ny mpiara-miombonanka rehetra ny ray aman-dreny ny ireto tanora ireto ny amin'ny fanohanana izay nataony. Misaotra be dia be amin'ireo olona rehetra malala-tanana izay nanampy tamin'ny fikarakarana izay efa mambolana maro no nikarakarana an'ilay izy izany nanomboka tany amin'ny mois de mars tany izay nefa nanomboka nikarakara dia isaorana ireo orinasa maro ny firaisan-kinantsika malagasy no nahatonga an'ireo ankizy ireo hoe tody amin'izao tany izao zaka dia isolitena Madagasikara any apitaka dia misaotra betsaka indrindra tompoko. Fifaninanana dino atao no izany somary mafimafy ny fanazarantena. Tsenam-barotra isan'ny mahazo vahana eto an-drenivohitra ny fivarotana sy fanamboarana n'ireny kojakoja ampiasaina mandritra ny fety ireny sy ny lanonana maro samihafa. Tafiditra indrindra ao anatin'izany ary tena misongadina ny bonbonnière izay hitantsika indrindra eny Analakely eny. Isany ahitana azo betsaka ihany koa moa eny amin'ny toerana izay voalaza teo iny. Misedra olana nefa ity tontolo ny varotra kojakoja ity noho ny akora izay miakabidy isan-taona. Toy izao ny fanadihadiana izay hoarahantsika, sary farany ihany koa niarahana tamin'ny Herzou Rajaonarivony tao anatin'izay trandraka vaovao izay. Sady haingo no fitaovana ny bonbonnière fampiasa rehefa lanonana toy ny mariazy, ny fankalazana ny tsingeritaona ary ny batemy sy ny sisa. Asa tanana vitan'ny malagasy izy ireny. Akora samihafa no namboarana azy fa isan'ny mibahana ny taratasy, ny lakaoly ary ny rafia. Ny akora avy eto an-toerana no tena lafo hoy ireo mpisehatra eo amin'ny famokarana ireny kojakoja ho an'ny fety ireny, kanefa saika moronan'ny gasigasy avokoa amin'izao ny olona rehefa hanao lanonana. Zavatra mity zany zao karazana fanomezana ray dia karazana ohatra hoe bonbonnière, bonbon, ohatr'izay sady manambo ohatr'izay no maka. Ny akora ndraindray misy ndraindray tsisy. Nahita teo ana le satria manahirana ihany le satria izay gadavina tsika. Lafo be noho ny any ivelany ara le izy raha ny tena marina. Satria raha fiahy eto amintsika nefa tsy lafo be sahalan'ireny ireny le izy. Efa mahery ny 30 taona ity raim-pianakaviana iray ity no misehatra teo amin'ny fanamboarana sy fivarotana kojakoja ilaina amin'ny haingon-danonana ary teo amin'ny pavillon Analakely no toerana fivarotany hatr'izay. Tany aloha dia tena mbola nandeha tsara ny tsena fa ankehitriny efa betsaka ny mpifaninana. Masitina le izy, misy kosa aloha zavatra fanao ohatra hoe anniversaire hoe hafanao zany dia masitina le izy fa le efa mividy mihitsy no ambany dia ambany. Dia tsy afaka manao ohatra hoe manao zavatra metimety kokoa zany ianao mba zavatra tsaratsara kokoa le akora koa moa izay ohatr'izay tsy afa-manoatra zay ngamba mety zay ny tena marina tsy afa-manoatra fa zao dia eo ihany tsy mihoatra mihitsy. Maro ny asa tanana malagasy izay azo ampiasaina tsara eo amin'ny sehatra samihafa izay ilana azy. Olana iray ihany nefa no iraisan'ireo dia ny fahasarotan'ny akora fototra anamboarana izany sy ny fitadiavana ny lalam-barotra. Ineny koa no nandesitsika namarana ny vaovao tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny velomany mandrapitafa ao amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka koa. Samy tsara tompoko lahy sy tompoko vavy.